amarana ny fandarana saditsika amin'ity rivariva ity azo lazaina hoe kanto mifangaro fanatanjahantena nakalaza ny faharotonany amin'ity taona ity ny L-Dance izay ny tosena fiarahana mientana sy mifaly miaraka tamin'ireo tapaka sy namana teny amin'ny espasy fitsikina itosy teny moa no entina nakalaza izany faharotonan'ny L-Dance izany maro ny zavatra niseho teny akoatran'ny hetsika fataon'ireo tanora mpikambana ao anatin'ity L-Dance ity dia nisongadina ny zomba nataon'ireto ankizy kely vao miana mamindra ho misehatra n'izany fandizana izany. Lanonana nanasana ireo namana sy tapaka teny amin'ny espasy fitsikina andotanjona itosy no nentin'ny L-Dance nanamarika ny faharotonany. Tany am-piandohana dia ny fitaizana arabatana sy ara-tsaina ireo tanora eny amin'ny faritra manodidina ny tosy amin'ny alalan'ny zomba no tena nahafantarana ny L-Dance. Ny velatra ho an'ny rehetra nefa izany taty aoriana. Anisan'ny nisongadina indrindra tamin'izany ny fanomezana lanja ireo ankizy amin'ny alalan'ny Zumba Kids. Eo ihany koa ny fananganana ny salle de musculation. Ny zavatra songadina angambany dia hita hoe maro tokoa olona membre atao aminay ary indrindra ary tamin'ny fisokafany ihany koa Zumba Kids izay voasokatra aingakaingana nefa maro dia maro hita amin'izany fa liana amin'ny dansa daholo na ny kely na ny olon-dehibe. Manarak'izay koa teo koa ireo contrat be da be izay nirahana ny asa tamin'ny olona rehetrarehetra izay naka anay efa manomboka makany daholo izany presque misy animation sotra izany. Dia teo konkoa ny teo amin'ny musculation tamin'ny fisiny matériel atao aminay ihany koa dia hita ihany koa fa liana atao anatin'izay ny lehilahy. Izay no rotaona ny aorianan'izay inona ny zavatra manaraka ho eritreretinareo atao? Ny eritreretinay atao moa araka mifangatahany maro satria izay dia Titos nataonay ho amponiny ity dia maro koa nefa ireo mangataka hoe mba asiana any amin'ny ville dia izay ny eritreretinay atao hoe hitarinay izy ity satria amin'izay koa mba tsy ny olona Titos ihany fa nareo rehetrarehetra any an-drenivohitra any mba andisa mba ho tonga amin'ny L-Dance. Mpampianatra sy mpankafy zomba maro moa no tonga nanome voninahitra ity fankalazana ny faharotonan'ny L-Dance ity. Dia iny vaovao makasika ny fankalazana ny faharotonan'ny L-Dance iny ihany koa no entina mamarana ny fandarana mahery amin'ity rivariva ity isaoran'ireo namana teknisiana niarana natotosa ny fandarana ao i Bosco Nakansary Andritina Patrika no nandrindra ny sary sy feo tonga ny tokantranonao dia manome velomanao amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko.